fatatrareo moa fa tamin'ny andro ngara valimanana dia nividy le groupe reo izy a zay nifinancer ny norvégiana raha sy diso a izay a tao jirama 40 mégawatt varitsila marque zany zany ny Rolls Royce ny groupe zany 2008 2012 a potika tsy nandeha tsony le izy lasa mila pièce détachée mila an'izao mila an'izao mila an'izao dia vola mivoaka le izy ay misy mikitika le izy anamboarana azy mba azona manafatra pièce détachée ay misy mikitika le izy asimba azy am'izay a raha miconsomme 10 litres ny heure izy a lasa miconsomme 15 litres ny heure dia misy zavatra maro samihafa zay miseho anatin'le zavatra groupe tokony asa 7 taona na 3 taona tao amitsika 3 sy 4 taona dia potika tanteraka le izy resaka énergie zany zavatra stratégique zany a sarotra ny anomena zany any privé fa nanomboka tamin'ny 2008 hatramin'ny 2009 teo dia voarina tanteraka ny jirama ary 2009 profony zany a nisy 49 millions de dollars Andriamatogasikara Finso tao nanomboka tamin'ny 2009 hatramitsika androany ity ny famotena ny jirama inona io napotika famotena ny jirama resaka contrat zay tsy tiany na banque mondiale miteny hoe soloinareo io contrat io mamonareo contrat ny groupe rehetra contrat nataonareo amin'ny fotoana ao amin'ny jirama io